Lalao baolina kitra araka ny fahafantarantsika dia hiatrika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny beach soccer isika izay vao avy nanomboka ny tompon-daka ny Afrika raha mpisy no anainga ny délégationna malagasy tamin'ity herinandro ty ihany koa dia nisy ny hetsika lalao baolina kitra izay notanterahana anaty efitrano izy ity natao hitadiavam-bola anampina ireto délégationna malagasy hiatrika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ireto. Tamin'ny 17 ny batan'ny ekipan'ny Akora FC ny fandresena nanoloana ny ekipan'ny Adema nandritra ny famarana ny hetsika nokarakarain'ny Urban Futsal sy ny Telma teny Andraro. Tsikaritra tamin'ity lalao famarana ity fa efa voafehan'ny Dax sy Ritseresy tsara ny filalaovana baolina kitra anaty efitrano. Manginy fotsiny ny fananany tanjaka mihoatra ny mpifanandrana taminy. Tetsekilan'izay dia hitany taky kosa ny arerahana ho an'ny Loma Siripolaka ary Ritsiala ho an'ny Adema na dia mbola atao ihany aza ny fahaiza-manao nanana ny mpilalao tsirairay avy. Laharana fahatelo kosa ny ekipan'ny BOA. Ankoatr'izay dia nahazo ny amboaran'ny fair play ny ekipan'ny Nicolas. Tsara ho marina fa natao zao hetsika zao anampina ny ekipam-pirenena malagasy taranja beach soccer andeha hiatrika ny fiadina ny amboara eran-tany atao an'ny Portugal ny 7 ka hatramin'ny 7 Jolay ho avy izao. Marina fa ekipa avy amin'ireo orinasa mpiara-miombonatoka miisa 9 no namaly ny antoka samy nandrotsaka roa tapitrisa ariary avy ho fandraisana anjara. Teo ampamarana ny hetsika ary dia anatolotry ny mpikarakara ny ekipam-pirenena taranja beach soccer ny taratasim-bola mitetina 230 tapitrisa ariary. Raha ampitso no anainga ny soloteny malagasy ka mbola hiazo an'i Marseille hanao fanomanana melo ny atongavany any Portugal.